mampiakatra antsika ho ambony ny tenin'Andriamanitra. Mampiakatra antsika ho ambony ny tenin'Andriamanitra. Ato amin'ity Genesis toko 15 ity dia ahitantsika fa miresaka amin'ny Abrahama amin'ny alalan'ny fahitana Andriamanitra rehefa hanao fanekena aminy. Ary avy amin'izany no nakatsika ny lesona. Mampiakatra antsika ambony ny tenin'Andriamanitra satria voalohany mampiakatra ny herin'ny finoantsika izy. Mampiakatra ny herin'ny finoantsika. Voalaza eto amin'ny andininy voalohany fa nitenenan'i Jehova amin'ny alalan'ny fahitana i Abrahama. Nitenenany hoe aza matahotra ry Abrahama, izao no ampinganao sy valipity lehibe indrindra ho anao. Izao no valipity lehibe indrindra ho anao. Mazava zany afatra zany ry havana fa mpanompon'Andriamanitra Abrahama, ary tsy misy mpanompon'Andriamanitra avelan'Andriamanitra angahiahy izany raha tena mpanompon'Andriamanitra izy. Tsy misy mpanaradian'Andriamanitra avelan'ny ala maina izany, fa misy valipity omanin'Andriamanitra ho anao ary asehony anao amin'ny fotoanany tahaka an'izay anaovany azy amin'ny Abrahama eto. Rehefa nandray izany moa i Abrahama, izay hita rehefa mamaky ny andinin'ny faharoa isika fa mbola vontona alahelo sy diso fanantenana satria nahoana? Hoy izy: Jehova Tompo, inona no homenao ahy fa izao mandroso fahanterana nefa tsy mananjanaka? Ka Eliazara avy any Damaskosy, izy no andova. Izany tokoa ny fomba tamin'izany rehefa tsy mananjanaka ny olona anankiray ka tonga amin'ny fotoana fahatesany, dia izay mpanompo nahatra tamin'ny fanompona azy tao no mandova azy. Fantatr'Andriamanitra izany alahelo ny Abrahama zany, izany zavatra atao mamesatra azy zany. Fa zao nefa anao zambara, Andriamanitra dia manana planina ho an'ny olona tsirairay. Tsy takatra ny saintsika ary tsy azontsika tsaratsaraina amin'ny fomba fijerintsika izany. Misy olona inin'Andriamanitra tsy omena taranaka noho ny antony manokana, noho ny amin'ny fanompona manokana, ary be dia be no vavolombelona izany. Misy olona tsy omen'Andriamanitra taranaka mba hitsinjo sy hanangana ireo kamboty, ary efa maro koa mijoro vavolombelona izany mahita ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa ny amin'ny Abrahama, na dia efa tena nahazo taona tokoa azy izy, efa tena tonga any amin'ny fahanterana, dia tsy izany ny planin'Andriamanitra fa mbola hanome taranaka azy izy. Araka izay hitantsika ao amin'ny andininy fahaefatra: tsy andovanao izany Eliazara, fa izay hateraka ao amin'ny dikateny amin'ny teny frantsay français courant moa dia ambarany mihitsy hoe un fils. Amin'izay hateraka ao dia izy no handovanao. Inona no lesona avy amin'izany ry havana? Manana fomba maro hitenenana amintsika Andriamanitra, hanambarana ny teniny amintsika Andriamanitra tahaka izay ataony amin'ny Abrahama zao. Miteny amin'ny alalan'ny soratra masina izay vakianao tompoko Andriamanitra rehefa tena feno vavaka ianao, angatao ny fanahy masina. Miteny amin'ny alalan'ny toriteny sy ny fampianaran'Andriamanitra. Raha tiany dia mbola miteny amin'ny alalan'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny alalan'ny fahitan'Andriamanitra. Fa rehefa amin'ilay fomba manokana tahaka izay, izy no misafidy azy, fa tsy hoe izany no manao hoe tsy maintsy miteny amiko amin'ny alalan'ny nofy ianao Andriamanitra ralina. Fa raha izy no misafidy hiteny, dia zony zany fa tsy mba kely lalan'Andriamanitra amin'ny fomba hitenenana amintsika. Eto izy dia nisafidy hiteny amin'ny Abrahama amin'ny alalan'ny fahitana. Ilay fahitana zany dia tahaka mahita mihitsy ianao, tahaka ny eo anoloanao mihitsy izany zavatra ampahitananao izany. Zay le fomba n'Andriamanitra, tsy mamela antsika ho irery. Hoy aho hoe efa mandroso taony Abrahama, nisy fahatsompanantenana sy fahakiviana tao anatiny, fa ay fantatr'Andriamanitra zany ary mbola afaka miteny tamin'izy. Rehefa zany fantatsika ny toy ny tantara, tsika zany dia mila mahay mangila tsofina hatrany satria manana fomba maro itenenana amintsika Andriamanitra.
Niteny amintsika amin'ny alalany zava-mitranga koa Andriamanitra. Misy zava-mitranga asehon'Andriamanitra ho hitanao. Ianao mitsy aza ny vavolombelona. Maiza mangila tsofina. Inona no afatra? Inona no lesona tian'Andriamanitra ambara aminao amin'ny alalan'io zava-mitranga nataony hitanao eo. Fa rehefa nitenenan'Andriamanitra moa, i Abrahama dia matsiaro velombelona. Hitantsika ary amin'ny 9 ary hoe nino izany tenin' Jehovah Andriamanitra ny Abrahama ka nisaino fahamarinana zany. Ka eto amin'ity tapany voalohany ity dia hitantsika fa niakatra ho ambony dia ho ambony ny finoan'i Abrahama. Rehefa nino ny fanambarana izy na dia efa nandroso taona aza. Ary zay ilay finoana zay. Fatokinany amin'ny zavatra mbola tsy hita. Tena mbola tsy hitan'i Abrahama tokoa zany, tena mbola tsy nananjanaka izy. Fa rehefa nitenenana ny Jehovah Andriamanitra hoe hiteraka ianao, fa tsy mpanomponao zany no andovanao, dia nino izy. Ia hoe niakatra ambony dia ambony ny finoan'i Abrahama. Ary tsy nen'i Abrahama ihany ny tiany toy izany fa niasa ianao. Zay no tonga ny Abrahama natsoina koa hoe rain'ny mino. Ny finoantsika dia mahatonga antsika manantena zavatra lehibe, ary afaka mavita zavatra lehibe. Matoky aza mba mianona amin'ny finoana kelikely intsony, aza mianona amin'ny finoana manao tsidipahatra na finoana tahaka ny hoe mizahazaha ivelany fotsiny, fa misoa amin'ny lalina. Dia hitanao fa ho ampitombon'Andriamanitra ho amin'ny ambony izany finoanao izany. Tapany faharoa sady farany, mampiakatra antsika ho ambony ny tenin'Andriamanitra satria mampiakatra ny fomba fijerintsika izy. Mampiakatra ny fomba fijerintsika izy. Rehefa tena mamaky sy mandinika tsara ny soratra masina ianao dia tsy hisarika anao ho lasa any amin'ny gisitra aho na ho lasa ho ambany aho. Fa ny Baiboly manontolo dia mitarika antsika ho ambony, hanahaka an'Andriamanitra izay fa ambony raha teo. Raha tsy hampatsiafa-tsy ny Deutéronomie 7:7-20 aho, ataon'ny Jehovah ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany. Raha miaino ny didin'i Jehovah, pasalazanany hoe raha miaino ny tenin'Andriamanitra izay andidinanao ka mitandrina sy manaraka azy. Rehefa vitan'ny Jehovah Andriamanitra ny fanambarana lehibe nataony tamin'ny Abrahama ka nampiakatra ny finoany ho ambony indray, rehefa kivy sy diso fanantenana izy, dia noentiny nivoaka kely ny trano lay moa no tranony Jiosy tamin'izany. Ary rehefa noentiny nivoaka teo tokotany dia nasainy nijery izy, nijery ny lanitra, isao ny kitana ozy raha mahisa azy ianao. Fantatsika efa antononiko teto fa andavitrisa zany kitana zany. Izay hitan'ny masitsika fotsiny eto ary afa mbola tsy hitatsika tsy resahana akory. Dia ho Jehovah tamin'ny Abrahama tao anatin'ny fahitana, ho tahaka izany ny taranakao. Ia hoe izay no niantsona azy hoe rain'ny mino. Nampiakatra ny fomba fijerin'ny Abrahama ny tenin'Andriamanitra. Ary zany koa nikendreny ho amiko sy aminao, hijery ambony dia hijery ny lanitra zany. Fantatra tsara fa ny lanitra zany dia ny tontolon'Andriamanitra. Raha te hiakatra ambony ianao, Andriamanitra aloha no atao voalohany, fanjakan'Andriamanitra no katsao voalohany. Zavatra ambony zany no atao tanjona, zany no atao fakatahaka. Mety efa fantatsika angamba zany, fa tena ampidirina ho am-potsika mihitsy, tsy atao tsotsotra eo an-tenatenany. Aza mora mianina amin'izay fahitanao manodidina anao. Tsika mantsy rehefa hoe siky ny namako rehetra fa BPC dolo dia nijanonako, dia mora mijanona koa ianao. Zay dia efa hatramin'ny razambe ny dadabe anay sy ny dadabe anay dia efa volovary ihany ny fivelomanay sy ny fambolem-bary akory ny ratsy, fa ny hoe sa maintsy ho zany ihany. Ohatrany hoe tsy mivoaka ny trano fa dia ao zay efa kely fantatrao ihany. Mety hiteny angamba ianao hoe zay fianakaviam-be dia efa tetra tanàna teto ka dia eto ihany zay, tsy mety tsiketsika eto mihitsy zay. Tadio fa io Abrahama io efa lehibe anafoko, efa manan'izay maizy azy teo amin'ny toerana nisy azy no tenan'Andriamanitra hoe miomana fa hoentiko any amin'ny tany izay mbola tsy fantatrao sy tsy hitanao ianao.
ary noho ny fankataovana an'Andriamanitra dia nandeha tany izy. Fa vao maika koa nampiakatra ny Abrahama amin'ny toerana ambony kokoa izany. Sahia mivoaka kely amin'izay zavatra mahazatra anao, efa zao ihany ny tato an-trano. Sahia mijery ambony, aza mora kivy amin'izay heverinao fa sakana. I Abrahama dia nisy sakana, anisan'izany ny taonan'izay efa nandroso. Efa nieritreritra Abrahama hoe efa tsy hanan-janaka intsony izy. Fa rehefa tsy izay ny planin'Andriamanitra dia mbola hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary tsy misy mahasakana rehefa Andriamanitra no miasa. Ka aoka ianao tsy eritreritra mihitsy satria misy ny sakana dia hijanona. Ianao koa ngamba mety afaka hitanisa hoe ka mbola misy an'izao sy misy an'izao. Fa raha mbola azonao atao, maiza manararoatra izay zavatra sokafan'Andriamanitra manoloana anao. Fa izay isan'izay mpitazana fotsiny. Misy fiofanana ve sokafan'Andriamanitra manoloana anao? Mandrosoa, manana finoana. Misy fifaninanana ve? Misy tolotrasa ao amin'ny ambony kokoa ve? Aza mba sarosaro tahotra izany. Matokian'Andriamanitra, mampianatra antsika Andriamanitra eto hanana fijery ambony. Isay hipetraka amin'ny fitoerana ambony. Fantatrareo tsara fa ny mpanjaka rehetra teo amin'ny tantara, na tany ampitan-dranomasina na any Madagasikara, indrindra moa ny ao an-drenivohitra, dia fantatrareo fa amin'ny toerana ambony daholo no mipetraka ny mpanjaka. Fantatrareo ny tantaran'izany tendrombohitra 12. Misy dikan'izany, misy dikan'izany fa tsy mandehandeha ho azy. Mampiakatra ambony ny fomba fijery, mampiakatra ambony ny fomba fisaina. Mangony fotsiny hoe matazana ny ambany lanitra rehetra, matazana ny ambany lanitra rehetra izay hoentiny, izay adidy miandry azy, ny inona ny zava-miseho. Izany hoe sokafana ho lavitra sy lehibe kokoa ny tontolo izay jerenao, horizon ny fiteny frantsay. Fa tsy matatahotra izany. Ilay toerana ambonin'izany dia fantatrao tsara fa misy lafiny fomba fiady. Matazana mialohan'ny fahavalo raha misy izay hanafika dia afaka manohana sady izay fomba hiatrehana an'izany. Mampianatra antsika izany manao hoe sokafana fomba fijery, fa aza mijanona fotsiny eo amin'ny trano lay ianao ao, mivoahany trano, fa aza mitakoko samirery ao dia ohatrany hoe ianao no tena hitoeran'ny olana rehetrarehetra. Fa raha vao mivoaka miresaka amin'ny hafa fotsiny ianao dia efa mahitany hoe aivany ianao mbola hampafolony ny hafa aza ny olanao. Na dia ny fahafantaranao an'izany fotsiny aza dia efa manampy anao hitrotra, tokony hampahery anao. Mivoady mba miresaha amin'ny olona mana fomba fijery ambony. Ny Abrahama moa izany dia tonga dia ilay tena avo indrindra no miresaka aminy, ka tsy mahagaga raha niakatra ambony ny fomba fijeriny. Mivoady mba mikaroha sy mianara zavatra hafa izay mbola tsy nianaranao. Sahia mamaritra tanjona lavitra ezaka tahaka izay ataony amin'ny Abrahama eto. Fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ny andinin'ny fahenina izay mamarina azy moa dia nilazana hoe nino an' Jehovah i Abrahama, ka nisaina ho fahamarinana izany. Ilay fahamarinana eto amin'ny teny frantsay dia juste, tena niraisina hoe tena olon'Andriamanitra. Ary izay tokoa ny finoana, maty ny finoana tsy arahana azy, hoy ny epistely nosoratan'i Jakoba. Fa itsika izany dia mila ho tsaraina koa tsika amin'izay nataontsika, amin'ny ezaka nataontsika rehetra. Fa ho tsaraina amin'ny finoana sy ny asa koa isika. Mahereza riavana fa tiantsika ny Andriamantsika ary arak'izay fanambara teo, tiany lohantsika fa tsy rambony. Andriamanitra amin'ny alalan'izay ampianarina antsika eto ny fandraisany tamin'ny Abrahama dia mahalala tsara amin'ny toe-pontsika. Mahafantatra tsara hoe kivikivy ve tsika izany zao? Tsika izany ve diso fanantenana? Tsika izany ve matahotahotra? Fantatr'Andriamanitra izany. Tahaka ny Abrahama ketraketraka, tsy nananjanaka handova azy. Na dia tsy namboraka an'izany tamin'Andriamanitra azy. Fantatr'Andriamanitra izany toe-pony izany. Fa tahaka izay tenenany tamin'ny Abrahama, te hiteny sy hampahery anao koa ny tompo anio. Izay tsy mikendry afa-tsy ny hampiakatra anao. Mahazotoa ary mamaky ny tenin'Andriamanitra, miaino an'Andriamanitra ao anatin'ny bitsiky ny fanahy, mandalina amin'ny tenin'Andriamanitra,
mahazo tombo saintsaina zay azonao ankatoza ny ten'Andriamanitra zany, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, fa ho ataony ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany. Amen.